Soratsika Andriamanitra ny fahafahantsika manaraka mandana hoe ny fampianarana indrindra ny lesona izay mizarana Jesosy aminao androany. Fiadanana tompony ao aminao sy ny ambonanao. Ny zavatra anankiray toko fahirezinanao rehefa ao anaty ady-sarotra dia ao akaikinao eo foana Andriamanitra. Ary tsy iray mandeha tsindroka moa zany mampianatra foana hoe ny Andriamanitra antsika dia Andriamanitra ny zavatra sarotra. Ka ao anatin'izay indrindra no mampahirezana anao mandrona hariva hoe manana mpianatra tsara ianao. Amen. Tsy vitany hoe manana mpianatra ihany fa manana mpianatra tsara. Tsy rery ianao na eo amin'ny krizy na eo ny arety, tsy rery ianao fa manana mpianatra tsara. Halleluja. Ao Salamo, Salamo 1:3 dia hitantsika tsara ny amin'ny teny soratra masina Salamo 1:3 andininy voalohany ka hatramin'ny 5 izay manana baiboly moa tsara fa mamaky. Salamo 1:3 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Eto Davida izay mpiandrodro izy tany mpiandrasana amin'ny izy no miventy an'ity hira Salamo ity. Salamo 1:3 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Mivaky toy izao ny anarana Jesosy na hoe Jehovah ny mpiandriana, tsy hanan-java-mahorona, mampandriana ny maitso izy, mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanako izy, mitantiana ny fahamarinana no ny anarana izy. Enina dia mandeha mamaky ny lohasaha aly ny fahafatesana zaho, dia tsy ataontra ny loza aho fa ianao maro. Mitsoraka azy no sy ny tenao, ireo no mahafataotra. Mamelatra latabatra ny lohako io mason'ny fahavaniko ianao, manositra dililo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindrampoana manaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia toeriko hatrany Jehovah lava. Amen. Raha vakinao tsara io teny soratra masina eto Davida dia miteny ataoke mpanjaka. Azafady, eto Davida tsy miteny ataoke mpanjaka fa miteny izy eto ataoke mpiandrodro. Azonao izy Davida mpiandrodro aloha dia vao mpanjaka. Teto ty zavatra soratana tia mitantara ny engany ka misy tany ampiandrasana amin'ny tany. Zany hoe tsy miteny ataoke mpanjaka izy fa miteny amin'ny mampiandrodro azy. Dia ao anatin'izay tena ondry zany hoe raha i Davida zany no dinina dia tena hoe mpiandrodry extraordinaire. Davida tena nananetso zavatra ireo moa tena tokony azy rehefa andeha hiady Goliath izy ka nirahana Saoly. Raha mba fantanao moa izy fa tsy ny Saoly fa mpanomponao moa izy tany miady tamin'an'io. Miady tamina biby. Jereo tsara zany fa mpandeha mpiandrodro izy tsy le mpiandrodro mijery fotsiny fa mpiandrodro miditra mitsetra amin'ny zavatra rehetra. Dia teto amin'izay izy rehefa nanoratra izay Jehovah no zampiady. Teteny izy hoe raha zany mbola mpiandrodro grave be indrindra fa le Andriamanitra no miandry anao tena tsy takatra ny saina ny zavatra rehetra. Halleluja. Amen. Ary Davida ny vitany no sakrifie ny tenany mba hianovany ondry. Zany hoe fantako Davida tsara zany fa rehefa misy mpiandrodro tsara ny ondry tsisy loza no azo azy. Izy rehefa le mpiandrodro tsara antsika Andriamanitra. Ka anao io moa zanak'Andriamanitra na tenak'Andriamanitra indrindra no vidiny Jesosy tamin'rano samy mpiaro aminao Andriamanitra. Ary mbola vorona ny karakara fiainanao foana ninina zavatra ampisepasepa. Ary tiako ampahafantaranao raha ny hariva fa Andriamanitra dia tianao. Mila anao Andriamanitra ary tena faly izy ny amin'ny visinao. Doko tsy avela misy zavatra andeha handravanao azy. Halleluja. Tiantsika Andriamanitra. Ary amin'Andriamanitra dia mitovy ny hoe tiany atao
sy ny hoe azony atao mitovy reo. Dia inona no tian'Andriamanitra atao, inona no azon'Andriamanitra atao. Alleluia. Ohatran'izay zany amin'Andriamanitra mitovy ny hoe tiany atao sy ny hoe azony atao. Zany hoe Andriamanitra zany tsy mamanana olana amin'ny fanatanterahana zavatra. Mahelana avy ianareo tsy manana olana amin'ny fanatanterahana zavatra Andriamanitra. Na inona na inona. Tsy probleman'Andriamanitra mihitsy zany raha hoe andeha hitany anao izy. Tsy probleman'Andriamanitra mihitsy zany andeha hikasika ny olona nananao vola ho lasa fitahiana ho anao. Tsy problema amin'Andriamanitra mihitsy raha hoe anova ny fiainanao. Tsy manana olana mihitsy zany Andriamanitra mikarakara zavatra maro mahakasika fiainanao. Tain'i Jesosy anetsika zany. Alleluia. Amen. Tsisy olana Andriamanitra zany amin'ny zavatra tiana atao. Tsy ohatantsika olona izy. Zay misy zavatra tiantsika atao nefa tsy vitantsika. Fa amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia hainy atao. Ianaratsika zany tamin'ny Alahady misy ny Bible hoe tout est possible avec Dieu. Amen. Tsy manana olana amina faniriana sy ny possibilité Andriamanitra. Tsy manana problème mihitsy zany Andriamanitra amina désir sy ny hoe possibilité. Tsy olana amin'Andriamanitra zany. Raha misy zavatra mba iriny tsy zany mihitsy ny olana anazy. Ary izy manana possibilité. Tsy karaha ataontsika te vidy varibony raiky foana, torokapoaka foana vao viditsika. Tsy olana ohatran'izany. Mba te hividy vary izy gony raiky. Fa no le moyen tsisy dia obligé tavoroboly kapoaka foana. Ohatran'izay zavatra misy amintsika olombelona. Andriamanitra nefa tsy mahasala amin'izany. Tsy mba manana olana mihitsy izy amin'ny désir sy ny possibilité. Izay tiany atao vitany ary tsy manana olana izy. Amen. Fa mila manaiky fotsiny ianao ondry. Inona hoe le tanina aminao? Mila manaiky ianao ondry. Zay aloha zany condition. Zany hoe ondry zany aloha natao andrasana. Raha tegna vakianao ny tantara, ny ondry raha par rapport amin'ny mpiandrodro, ny ondry efa fara. Fa ny mpiandrodro aloha, izay zany mpiandrodro. Ary zay zavatra zay matetika mitakian'Andriamanitra amin'ilay leader reto, ilay mpitariky. Amin'ny raha jiaby, zay hainy natao hitariky. Zay hainy natao modely. Raha zay ke zany magnasa anao hoe alefa mivavaka, nefa zay tsy mivavaka, tsisy fiantraikany aminao izy. Fa alohan'ny anasana hoe mivavaha ianao, zay aloha zany tokony efa nagnanome aloha. Alohan'ny anasana ianao hoe alefa anao mba mamafy, zay aloha tokony namafy mialoha. Alohan'ny anasana ianao hoe mba mandeha fera, zay tokony efa mpandefitra. Zay le mpiandrodro. Ny mpiandrodro zany matetika eo aloha. Ka zay mahatonga namiteny eto hoe condition mila ondry aloha ianao. Ondry zany avafaran'le mpiandrodro. Eto nefa antsika miresaka le hoe Jehova no mpiandry ahy. Zany hoe Jehova zany eo alohanao fa anao magnaraka farany ao. Zany hoe ravana raha dika dia mila manaiky taritin'Andriamanitra ianao. Amin'ny domaine jiaby ny fiainanao. Na amin'ny ara-panahy, na amin'ny ara-nofo, amin'ny ara-bola, amin'ny fitadiavana ataonao, amin'ny tokantrano. Mila manaiky ianao taritin'Andriamanitra. Alleluia. Zay izy. Alleluia. Misy tsara sonia izy. Tsitsy. Mo finanako izy. Sonia tsara Andriamanitra. Mila manaiky ondry aloha ianao. Ary zay zao ny ran'Andriamanitra dia hiandry ianao. Zay zao no mpiandrodro. Avela be nefa nareo hoe tsy manaiky taritin'eky. Atoronay-nareo ny solution. Atoronay-nareo ny vahaolana. Atoronay-nareo ny tokony atao. Anale tsy ahoanany tsarana. Ny ranon-tompo zay niandry. Alleluia. Ananatsy. Amin'ny mpianatra anao. Alleluia. Ka tsy tokony hisy zavatra zany afaka nahirana zany ianao io ny tena marina. Zay ny hoe Jehova ny mpiandry ahy. Tsy hanazava-mahaolana. Raha ohatra ka manaiky ianao andrasan'Andriamanitra, zay le condition.
fa nyletsika atao samy mandeha amin'ny lohatsika atao, samy manao zay tiatsika atao, mandeha am'zay tiatsika andehanana, ary manana ny fotosainantsika manokana, tany tsy anaikitsika ho dirige ny tenin'Andriamanitra. Tsy mety zany. Mila miova amin'izany ianao. Amen. Halleluja. Tain'i Jesosy ianao. Ny mpiandry olo tsara le mahita ny olo tsirairay sady miahy azy. Zay ny mpiandry olo tsara. Mahita ny olo tsirairay sady miahy azy. Zany hoe fantatra ny mpiandry olo tsara io probleminao io. Fantatra Andriamanitra zany le avana ny probleminao. Fantatra Jesosy ny olana misy anao. Raha maniky an'asany ianao. Fa ndraindraiky tsy maniky an'asany. Alleluia. Dia nisy fotoana nampanerezako antsika raha tadidinao hoe raha mahita olona ianao tahina aza taitra. Amatoa misy olona tahina, donc zay misy Andriamanitra mitahy. Azonareo misy zany? Raha mahita olona ianao niova ny fiainany aza taitra. Fa tadidio fa misy Andriamanitra menamova fiainana. Au contraire, tsika ndraindray raha mahita olona tahina, raha mahita fiainan'olona miova, mialo mandraika atsika. Magnano resabe ndraika atsika. Au lieu de ho faly. Satria zao, Andriamanitra rehefa ekenao, miandry anao, dikan'izay tsika rehetrarehetra reo mondriny daholo. Ka raha mampino rano omby izy androany, ranona tomobily anarany ohatra, ranona tranovato, tsy haiko ranona mariage, tsy haiko ino, mety misy nandeha nisotro taloha, fa ijiaby io tsy maintsy misotro eo daholo. Tsy amelan'ny mpiandry olo tsara mihitsy raha hoe mbola misy olo tsy mihina. Tsy amelan'ny mpiandry olo tsara mihitsy raha mbola misy olo tsy misotro rano. Fa zay hita tamin'ny anankiray, tsy maintsy hita izy rehetra. Zany ravana raha tokony amboletsika anaty fotsika ao, anaty fisainantsika isanandro hoe matoy rano ny tahina, zaranga tsy maintsy potala. Satria samy zanak'Andriamanitra. Andriamanitra rery no mpiandry atsika. Izy no mpiandry olo tsara. Amen. Tain'i Jesosy anianao. Ohatr'izay izy. Raha mahita ho ianao olona tahina aza taitra. Fa midika zay fa le Andriamanitra vavahanao nitahy anazy mbola hitahy anao koa. Tokony hifaly zany ianao raha mahita olona hoe ino fa nisarotra, ino fa nahazo an'izao, ino fa nahazo an'ry. Raha tonga anaty-tsainao misy Andriamanitra zany nanomena azy an'iny. Ka le Andriamanitra nanomena iny ianao mbola mavy minjana. Tsy haiko mokonareo fa zay tamin'iny maromaro zay tandrano taloha. Dia zavatra hita taloha, matoa ny anankiray mahazo mofo, mety azo tapany amin'iny koa rô. Raha vary anao maniky, iny mafitsiteitsy. Dia tonga dia mampitany mihitsy amin'ny hery namana, aiza mofo anahy? Aiza mofo anahy hoa? Iny ny andro, misy araiky mihinana mofo tambany koa. Azonareo ve izy? Ohatrohatran'izay zany an-trano. Ohatran'izay koa zany eo Andriamanitra io, raha mitahy olo araiky izy, ka raha tegna manompo azy ianao, ho ampitso ela koa ny anjara fitahina. Tain'i Jesosy eny tsika ohatran'izay. Alleluia. Zany raha natao fotom-pisairana fomba fijerinao, fa hita ny voninahitran'Andriamanitra. Aza mialo raha misy olona vilan-trano. Aza mialo raha misy olona azo promotion. Aza mialo raha misy olona vita zavatra. Fa matoa izy nahazo an'iny, Zagnahary nomena azy an'iny. Ny Zagnahary vavahanao io. Fa izy mety nahazo voalohany, ianao mety fahatelo faefatra. Tain'i Jesosy eny tsika rehetrarehetra. Alleluia. Fa tsy maintsy mahazo ny rehetrarehetra, tsy maintsy mihina ny rehetrarehetra. Alleluia. Mety misy ny premier fa tsy misy ny privilégié. Tsisy niangarana zany efa mety natao voalohany anazy mety natao faharoa. Tain'i Jesosy ianao. Amen. Ka raha miasa aminao zany Andriamanitra dia tsy ino fa ataony amin'ny hafa koa iny. Raha nitahy paster David izy dia nitahy anao koa. Raha nitahy ny olo mariny anao iny izy possible hitahy ny olo ambadiky anao koa. Tsisy diso atsara zany eto. Zay tao vao anaty-tsainao zay. Velona ny Andriamanitra atsika. Zay ny fotom-pisainan'ny Job natonga anazy tafavoaka. Ho zay fantatro fa velona ny mpanafitra.
ary amin'ny fiainana ara-panahy dia miankina betsaka amin'ny zavatra fantanao, miankina betsaka amin'ny zavatra mandresy lavitra anao. Ohatra zao magnazava aminao zany hoe raha misy olona ho voatary tokony ataonao misaotra n'Andriamanitra, misaotra atao fambolana tany. Amen. Dikan'izany izy nitahiny raiky no avy joelona koa ny Amen. Amen. Zany hoe lazanao fa tsika miteny iny misy firenena mbola mivaingana be masoandro. Tsy hoe tsika ty miangary andaitsinaniana zareo mbola mirehitra. Ny anjaranao mantoano, anjaranjareo ndraiky zao. Ary zany natao ty tany ty nataon'Andriamanitra boribory mahay raha zany ary. Dia nataony ody. Atsika zao nahazo masoandro tato. Anjaranjareo jaodia ndraiky zao. Dia tedika mety anjary adirban. Tsy haiko aiza ndraiky ohatrohatran'izay tranatrana. Tain'ny tompo anino. Tain'ny Jesosy atsika. Alleluia. Amen. Ka raha ohatra zany anao tsy tonga saina amin'izany fiteneniko zany dia lanilera anao amin'ny tsy mizanahary. Melan'izany ianao hian'olo, melan'izany ianao tafidiny zavatra fahamonina. Tsy takivarana. Tsy tafanany tsy takivarana. Io zany zaza madiny. Mitany manano tabaka, tsika miaromama. Izy, lesina ndray izy nidala foana, izy ndraiky nivanganany raha. Zaza regny zaza. Ka anao aoka tsy ho zaza, fa manana fantakarana, fa moavitry hoe ny anjara avy. Alleluia. Dia jereny tsara ilay zavatra resahana teo fa ny tsorakazonao sy ny teninao izy, ireny ozy mahafatahotra. Ny anotony, rehefa mamoaka tsorakazo ny mpiandrony, ny tsorakazo sy natao hikapoana ny ondry, fa voatonga no an'ny fahavariny ondry. Sidarony izy, ny tsorakazonao sy ny teninao ireny ozy mahafatahotra. Alleluia. Dikan'iny raha mbola enjany ny baketin'Andriamanitra iny, dika zay fa tsisy fahavalo afaka mandeha marindrinanao. Iny tompony. Tsy natao hikapohanao fa natao hikapohana ny fahavalonao. Ireny ozy mahafatahotra. Ka aza matahotra ianao fa nizaliza mitidika anao dia hifanena amin'ny tsorakazon'Andriamanitra izy. Io aretina malaza io hifanena amin'ny tsorakazon'Andriamanitra. Jehovah no mpiady anao. Averina zany lasa sakalanao mifoka. Jehovah no mpiady tsy anazava-baovao. Averina ataovy tsy anteriny tsy anao amin'ilay 23 io jusqu'à andiny fahaenina. Mamengavy anao zany averimberena anao ndraiky. Averimberena ny zanaiza misy. Alleluia. Ary Andriamanitra rehefa tsireraka zany. Hoe vanadely tongotry hita atao vavateny anao jusqu'à keto. Moreraka izy. Tsireraka zany izy. Andriamanitra tsireraka. Amen. Ninino zavatra mitranga amin'ny fiainanao ary tsy miova koa Andriamanitra. Iny tompo anao. Dia rehefa hoe miteny Mosesy. Hitanao iny raha mamaky Baiboly anao miteny Mosesy dia niova bibilava atao izy iny. Dia rehefa namoaka koa ny mpimasy dia nateliny ny Mosesy miteny ny mpimasy. Niangezan'ny tena nefa tsy niova. Niangezan'ny bibilava izy niova bibilava tsy niova. Tsy hoe lasa bibilava ny Mosesy. Fa kely yan. Tsy voasoroka katao ny Baiboly zany hoe ary ny teny Mosesy rehefa niova bibilava dia lasa ngeza be ohatry ny sobaraka. Ohatry ny sawa. Tsy nanao an'izany. Fa le bibilava kely yan nefa afaka ny teny. Ka anao io rehefa mombanao Andriamanitra, possible tsisy raha miova amin'ny fiainanao. Enao fo fa ny fahavalo atelinao. Problème réglenao. Situation miova amin'ny anarana. Satria ny Andriamanitra ao anatinao mihitsy nefa lehibe. Kely Jesosy. Ianà dia iny foana ny zavatra ilaiko honona rehefa za miatrika honana. Na za rehefa miatrika dia tadidiko foana hoe karakory marina moa tenin'ny Mosesy. Izy le niova bibilava ka nirefiny tsy niova. Nefa dia navita niteny niteny mpimasina izy. Amin'Andriamanitra tsy mila misy zavatra hobana zany. Ianao foana fa raha misy devoly fa nena tonga dia mivoaka. Alleluia. Ianao foana fa raha misy marary tonga dia misitra. Ianao foana fa
rehefa metsika heran'Andriamanitra anao afaka mahavita fahagagana ianao. Davida raha niady tamin'ny Goliath tsy mety ambe izy. Kigaga dolo tu, boleh, ni dia ambo. David fo. Fatunga di vise na nas Goliath. E non io e non fono. Fa wita non di lina di manca problema. Alleluia. Gesù se noi. Amen. Armi forza non usa. Ciò from the piano. Ny forsa tsika tsy amintsika fa amin'ny Jehovah mpiametsika. Zany ny tokony ampatao zany. Alleluia. Anao aza text. Anao raha mialetinao any an-danitra. Mijano eto anao manitsika alohan'ny Satana. Tsisy raha tokony atext. Amen. Ny forsa tsika tsy amintsika. Raha ijery antsika zany vosilao mandeha entanao. Tina. Raha tsika zany dia ohatran'ny hita hoe olombelona. Raha tsika zany dia hita ohatran'ny hoe olona tsotra. Fa zany milazanao ny forsanao tsy aminao fa amin'Andriamanitra ilay ihany. Alleluia. Tsy irery ianao manana mpiandry ianao. Tadizan'ny teny zany manana mpiandry ianao. Ary tena mahafinaritra ilay tenin'i Davida satria ny tsorakazo ihany no mahafatahotra. Fa ny tena tsy ny tsorakazo ihany mahafatahotra fa ny tenina koa. Ny tsorakazonao sy ny tenao ireo no mahafatahotra. Mba dinikely anao zao rehefa tonga an-trano dia reny vakina io Salamo 23 io misy révélation mamety be anatin' zao. Indrindra anao miatrika aby. Anao manana problème eo. Io mba reny vakina fa misy révélation ngeza be ary zany mino fa mbola amin'ny révélation anao koa fanamasina à partir io. Ny tena rehefa natao hamerenana ny olo. Ahery. Ohatra izany maniry dia ahery. Tsorakazonao sy ny tenao. Rehefa tady andeha lalakafa dia iny namerenana. Zany hoe ny fitiavan'Andriamanitra tsy miharo fotsiny fa manitsy anao koa rehefa tady boriko anao. Fitiavan'Andriamanitra. Matoa zany mampiasa teny, mampiasa tsorakazo, fitiavana zay izy. Amen. Tain'i Jesosy ianao. Reo zavatra reo no hita rehefa maneho ny fitiavana ianao Andriamanitra. Tsorakazo égale fiarovana. Fitiavana. Olo tiana mokamoka. Tena, fanitsiana. Olo tiana ahitsy. Reo zany no ary zay moa misy teolojiana magnazava ny lakroa dia égale tsorakazo sy teny. Maneho fitiavana. Satria ny tsorakazo fiarovana. Tena fanitsiana. Amen. Raha miaro anao Andriamanitra dia tsy voatery no mivavaka nataonao fa satria ondrony ianao. Dia mitsika tsy mahavita mivavaka fa mivady koa miposina ho atsika tsy magnino. Misy accident tarifa tsika tsy magnino. Tsy no niezy nataonao zany fa noho fitiavanao dia arovana. Tsy hoe eny be ny ondry fa noho fitiavan'ilay mpiandry azy dia arovana izy. Ianao ny ho arovana Andriamanitra. Alleluia. Ary nolazainy Baiboly zany fa mizana sy miasan'ny tanako dia velao maditiko sy andraikitra. Alleluia. Mizana miasan'ny tanako dia velao zo aditiko sy andraikitra. Zany hoe raha apetraka anao fampitaniana misy zavatra nataony zanakanao ve mahatonga anazy mihinan-kanina isanandro. Misy taratasy ve solevinao tamin'ny zanakanao nefa anao dia miasanao. Rehefa mino mazany zazareo. Zaza matory io raha nofanandro. Rehefa nasasika izy io miasasiana anao. Misy raha nataony zaza io ve valiny dia tsia fa noho ny fitiavanao anazy dia miasasiana anao izy. Miasasiana anazy io. Ohatran'izany mihoatra lavitra ny zany ny Andriamanitra vavatsika. Miasasiana aminao izy tsy prioritéranao mampivakinao anazy daholo. Tsy noho ny avy aminao na zavatra nataonao fa noho ny fitiavana. Alleluia. Zany dia mety teniko foana nalera zany tafitenimberiko mihitsy hoe tian'Andriamanitra reo zany zay. Alleluia. Zany tafiteny an'izany. Anao raha mbola tsy mbola mahita an'izany, tsy mbola teninao babanao zany fa fankarahan'oranao foana. Koa tsy fiainanantsika tena faotra. Zany foana teninao. Fa zany misy foana tena miteny zany tian'i Jesosy reo zany zay. Alleluia.
ilaina mba manao an'izany. Jehovah ny mpiandry tsy hananjaka. Alleluia. Ain'Andriamanitra izy. Amen. Hitanao rehefa misy fery ny ondry dia mankadia milo ny mpiandry mba tsy ho feno lalitra le ondry ka ho sahira. Dia hoe manosotra diloilo ny loha ianao mikapokako feno dia feno. Hitako ny tena io mifampiankina nefa rasina bava ny fiainana ondry sy ny mpiandry ondry mifampiankina. Izy koa ondry foana tsisy mpiandry ondry tsy mety. Raha evoana koa mpiandry ondry tsisy ondry tsy mety. Izany hoe misy fitimy famaly antiran'izy roa reo. Tokony misy fitimy famaly antirana ondry sy mpiandry ondry. Misy fotoana ny mpiandry ondry no mahazo ronono. Misy fotoana ny mpiandry ondry no mampihana aviaiza amin'ny ondry. Ny tompo ianao mahazo oditra. Izy ny mpiandry antsika Jehovah ny mpiandry. Ino nefa zany zao mba vokatra mba azo ny Jehovah aminao. Ino ny zavatra matoanao amin'ny Jehovah. Alleluia. Amen. Raha ray aho izy aiza zay azo. Raha Andriamanitra aiza zay tahotra. Roa zany vokatiny tompo aminao fanajana azy sy fatahorana azy. Da ny tompo anao. Alleluia. Izy teny famaly zavatra normalina be zany satria ny olon-kely mahalala ny soa natao taminy. Raha indry ianao tokony ho fantanao ino ny soa natao Andriamanitra taminy. Karaha ataonay zao ela be ny olona mikritike pasteur. Za mba nanaraka interview nataon'ny pasteur Tina ny vahoaka tao amin'ny Real TV. Za nasisiany le zalany izy. Izy fa hoana zany nareo izy nareo izy manatrakitra. Nareo manana mpafokare moana. Nareo manery olona amin'ny volana. Izy ndraiky misy pasteur anery olona. Efa izy eny tiany zay. Fa ny anara zany tamin'ahy dia tsotra be. Normalna kosa zay mpiandry olona. Raha misy fotoana zay maminina aina amin'ilay ondry. Zay atasany e. Tsara dia roka dia volonao tsy anarany eky. Normalna be mba tahina anao, mba manatona anao hoe pasteur voatany tegnako ka mba hanolotra ny. Dia kaderinareo reo magnano an'izany. Dia fahotana be zany. Tsisy maniry ianao amin'izany. Tsy magnano force ianao amin'izany. Fa faly anao satria nahazo mpamava. Dia omenao, zay sitraky ny sonao, omenao dia mpanompon'Andriamanitra. Zay ny tena amin'ny hoe misy fitimy famaly antarana mpiandry ondry sondy anazy. Misy fotoana mahazo ronono, mahazo hena, mahazo oditra. Alleluia. Ny ronono moa koa tsy inona izy io fa radinina miara-panahy adoration. Adoration. Atsika reo zany mila mba miadore an'Andriamanitra. Fotoana mba midery an'Andriamanitra. Zay le ronono. Zany hoe mpiandry ondry zany hoe tokony mahazo ronono mba amin'ny ondry. Inona le ronono raha miara-panahy ampiasana? Adoration. Mianatra ianao zany mba manome tsara indrindra. Manompontompo, fampona amin'ny fofy amin'ny fiainana. Le hena, viande tsy inona io fa consécration. Sorona. Consécration. Ataonao sorona mihitsy tegnanao io. Karaha ny ataoko zao dia tegna manao sorona io. Namba reraka karaha zany tsy maintsy mitorite. Tsy maintsy mitsara. Tsy maintsy mizara vao mahafalo anao. Tsy maintsy mampahery anao. Misy fotoana zay tegna misy raha mba manahery anahy tany misy anahy. Tonga dia tsy maintsy mimoy. Consacré ho anao mihitsy ny fiaina. Amen. Izy io tsy anao zay izy miasanao io. Misy fotoana zay dia mba misy raha mampiasa loha fa ianao ndraikindraiky dia misarelana pasteur. Oviana zany mba raisinao. Oviana zany mba raisinao. Za io koa mba miasa loha. Tompo anenao. Izy io koa tsisy problème. Tsy normal koa no tsisy problème. Fa nota dia vao neninao foana tena va aminahy fa vaako ako mahay. Ay Jesosy aneninao. Karan'izany izy io amen. Fa ndraikindraiky tsy karaha nasina paty. Tsy mba te comprendre raha karan'izany hiverinao anahy io robot. Hoe matanjaka foana. Atao misy problème aloha dia tsy maintsy mety solution.
mety vigna aby misy sasany mety izy paster zay Père Noël le tsy maintsy zay angatana Père Noël boko nahazo vonay fa iny Jesosy anenao amen le hoditra le sampionay vêtement na hoe fanetretena ireo zany zavatra takiny tompo aminao voalohany teo adoration manome tsara indrindra viande consécration na hoe sorona manombo nofonao ianao vêtement na le hoditra reny fanetretena tany Jesosy ianao ka ny tegna mpianondro marina na izy ao aloha na izy ao aoriana zay ny mpianondro na izy ao aloha na izy ao aoriana amen amen zay mahatonga ny Isaia 45:2 milaza Isaia 22:22 zay androso anoloanareo aho andrarona amin'ny tontolo anorotoro varavaravara ary anapatapaka nety alleluia ka amin'Andriamanitra zany zay zavatra mitranga amin'ny fiainanao tsy en direct atsony fa rediffusion tanao zao zavatra niseho tamin'ny herinandro iny possible efa tamin'ny taona lasa izy nefa nahitany zavatra mitranga aminao androany possible efa une semaine à l'avance nefa hitan'Andriamanitra iro zavatra miseho passé amin'ny fiainantsika reo zany gavane tsy en direct io amin'Andriamanitra fa rediffusion satria ozy ny baiboly na dia mbola tsy aro zao tontolo zao dia efa fantako ianao matinio zany mbola tsy aro zao tontolo zao dia efa fantatr'Andriamanitra anao donc zany mazava be fa ny mino zavatra miseho passé aminao androany anao miafatrafitra azy mafy sarotra anao mitendra ananjy iny en direct fa amin'Andriamanitra iny efa rediffusion ny tompo ianao ka raha ny fotoana iny ianao mampitovy an'Andriamanitra ny valiny io tsy maintsy pozitif fo anao no mandesy alleluia engany mba ho azonao zany Jesosy zany hoe efa nisy zavatra nyreglen'Andriamanitra mialoha na dia mafy be ny agatrenao misy zavatra efa nyreglen'Andriamanitra mialoha ino ianao manahino androany io fa misy zavatra efa nyreglen'Andriamanitra mialoha taiza ny reglenany azy tamin'ny azo fijaliany Jesosy tany Jesosy nombola tamin'ny azo fijaliana hitahantsika rehetra ny Andriamanitra alleluia ny zavatra nankiray matoa mivoaka eo amin'ny tsena any amba moramora mazavako anazy anao matoa ny zavatra nankiray avoaka ny an-tsena dia fa misy test natao azy anao antsika zao mahita tanjo miratiraty amin'ny labotikin'olo zay efa nisavasavany tsirekireky letra tanamo zay hoe poiture virgo XL, L, S, M navadibadiky nazy mbakany zay izy vao miratiraty eo tsena motra fotsiny zao mikatikata tsy nisoratana fotsiny io chiffre io fa efa misy test natao anazy amin'ny mahakatikatyrana izy mila tsaronao zay miainao anahy eto fa niasany dia